dia mbola mpifaliana hatrany itoko kilasy itoko vavy no anolorana anareo indray ny mety ho tontaona amin'ity 3 volana ho avy ity na antsointsika hoe prévision saisonnière izay manomboka amin'ny volana febroary ary mifarana ny volana aprila 2024. Ho jerentsika ary amin'ny ankapobeny manahoana ny toetoetry ny mpamaritra ny toetrandro aloha nandritry ny volana janoary iny. Ny singa ho tenentsika hatrany dia ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany. Raha izao saritantsika izao dia efa mialefy ilay hatsika izay hitantsika ato amin'ny ranomasina pasifika ato. Raha momba ny oseana indiana kosa nefa dia mbola mitovitovy hatrany fihafanan'ny ranomasina raha aty amin'ny ilany atsinanana ho arina amin'ny ilany andrefana. Kanefa kosa izao hitantsika izao raha aty amin'ny atsimon'ny ranomasimbe indiana izany hoe aty atsimon'i Madagasikara dia mbola mibahana hatrany ilay fihafanana kokoa mihoatra ny tokony ho izy izay fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany izay. Izay mpamaritra ny toetrandro. Ho jerentsika amin'izay manahoana ny toetoetry ny rotsakorana sy ny maripana ary ny mety toetoetry ny rivo-doza mandritra ny amin'ity volana febroary ity sy ny amin'ny 3 volana ho avy. Ho jerentsika aloha ny rotsakorana raha izao tsara hitantsika izao mandritra ny 3 volana ho avy dia manodidina na manatombo kokoa noho ny tokony ho izy ny resaka rotsakorana sika manerana Madagasikara afa-tsy aty amin'ny faritra atsimon'ny Sava mahazo an'ny Analanjorofo atsinanana Alaotra Mangoro mahazo ny faritra Analamanga ny ilany atsinan'ny Betsiboka sy ny atsimo atsinan'ny Sofia izay manodidina na milatsaka kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy. Izay ny 3 volana ho jerentsika indray hoe manahoana ny volana febroary. Raha izao hitantsika izao dia mizara roa Madagasikara ny anilany aty amin'ny avaratra ny afovoantany sy ny atsimo ary ny ilany atsinanana dia manodidina na manatombo noho ny tokony ho izy izay tahan'ny rotsakorana izay. Ny ilany avaratra andrefana sy ny ilany andrefana kosa izao sary hitantsika amin'ny loko maitso izao dia manodidina na miaina kokoa noho ny tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana. Izay ny momba ny rotsakorana ho jerentsika indray hoe manahoana ny momba ny maripana mandritra ny 3 volana ho avy. Mafana amin'ny ankapobeny sika manerana Madagasikara afa-tsy ny tapany atsimo ahitantsika ny atsimo andrefana Iorombe ny atsimo atsinanana Anosy ary Androy izay manodidina na mafana kokoa miakatra kokoa noho ny tokony ho izy izay maripana izay. Izay ny 3 volana ho jerentsika indray hoe manahoana indray ny volana febroary fotsiny. Raha izao saritantsika izao mbola misy ilay manodidina na midina kokoa noho ny tokony ho izy izay maripana izay indrindra teo amin'ny faritra avaratra andrefana ahitana ny Boeny, ny ilany andrefana Sofia ary ny tapany avaratra Betsiboka. Ny aty amin'ny tapany atsimo ahitana ny atsimo andrefana Iorombe, atsimo atsinanana Anosy ary Androy izay manodidina na midina kokoa noho ny tokony ho izy izay. Sisa kosa raha izao hita sary hitantsika izao dia manodidina na hiakatra noho ny tokony ho izy ny tahan'ny maripana. Izay ny momba ny maripana ho jerentsika indray hoe manahoana amin'izay ny vinavina momba ny rivo-doza amin'ity volana febroary ity. Marena hatrany Madagasikara dia mbola ao anatin'izay vanim-potoana ny rivo-doza izay indrindra fa ny volana janoary sy ny volana febroary. Raha ny momba ny volana febroary aloha dia raha momba ny fepetra-dranomasina sy ny atmosfera dia vinavinaina azo vahana hatrany foana ny fiforoanan'ny rivo-doza na ny lakan-drano Mozambika izany na ny oseana indiana. Kanefa raha izao sary hitantsika izao ny miloko mavo dia midika fa kely ny fanahiana mety hakasika Madagasikara nefany mila arahana maso foana izany fanahiana izany indrindra amin'ireto distrikta sy faritra ireto raha amin'ny tapany volana voalohan'ny febroary izany hoe ny voalohany ka hatramin'ny 15 ny volana febroary dia jerentsika ho arahina maso izany any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, ny Alaotra Mangoro, ny atsinanana ahitana koa ny distrikta ny Nosy-Varika, Mananjary, Manakara, ny Fanadina, Maintirano, Morafembe, Antsalova, ny Morombe, Betsoky atsimo, ny Ampania, ny Beroroa, Akazoabo atsimo ary Sakara. Ny amin'ny tapany volana faharoa ny volana febroary koa dia mitovy hatrany izay fa ireto indray ny distrikta izay arahana maso akaiky amin'izay resaka fanahiana izay. Ny aty amin'ny ilany atsinanana dia ahitana ny Antala, Maroantsetra, Mananaravaratra sy ny Ranivongo.
Feno Arivo Atsinanana, ahitana koa any Sainte Maria Vavatena Tomasina ary Vobinany sy Vatomandry. Ary ny ilany andrefana kosa ahitana ny distriktany Besalampia Maintirano, Ansalova, Beloha-sur-Tsirbina, Morondava, Manja, Morombe ary ny distriktany Toliara. Zay toko lahy sy toko vavy no azonareo soanareo tamin'ity volana ity dia manome fotoananareo indray amin'ny iray volana toy izao ary manarahatra ny tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro sy ny toetr'andro ao amin'ny roy sy ny Facebook ny Meteo Madagasikara, izany hoe ny FIB famantarana toetr'andro. Veloma tompoko.